Fifaliana indray no iarana amintsika ao anatin'izao fandarana izao loha hevitra momba ny hoe ny ady tsara ny finoana. Ary azo lazaina hoe efa mandroso isika tao anatiny ity loha hevitra ity satria ny lohateny izay hojerentsika androany amin'izao fotoana izao dia hoe famelan-keloka. Inona indray ary no hojerena manokana, mampiavaka manokana ity lohateny ity? Raha makasika ilay hoe ady tsara ny finoana. Alohan'ny rosotsika alan-dalina ary dia manasa antsika hatrany mba hiombona amin'ny vavaka fa hisy fiombonam-bavaka izay ho ataontsika. Isaoranay ianao hatrany tompo ny tompo-potoana, tompo-havelomana izay mbola hanananay, ahafahanay miroso amin'ny fanandramany ny finoana raha eo am-piomanana ho amin'ny fiainana mandrakizay izay fanomaninao zahay. Misaotra anao satria mbola miasa ho anay mandrakariva ianao, ary isaoranay ianao ihany koa ny tombontsoa izay mbola atolotra ao anay isan'andro isan'andro. Ngataka famelan-keloka izay hatsapahanay ny asanao aminay, atonona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Avy hatrany dia hamaky isika ao amin'ny Jaona toko fa 4:10, filazantsara ny Jaona zany, toko fa 4:10 ka ny 1 hatramin'ny 9. Aza malahelo ny fonareo. Minoana Andriamanitra ary minoa akio. Kristy no miteny eto. Ao an-trano ndraiky misy fitoerana maro. Raha tsy zany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo. Ary andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko. Izay toerako ho itoeranareo koa. Izany teny izany dia mampatsiaro antsika fa Andriamanitra mihitsy no efa nanomana ny ho avy rehetra ho an'ny taranak'olombelona. Omaly isika mantsy. Talohan'izao zany dia niresaka ny amin'ny hoe olona iray afaka manana fomba fijery miabo, fomba fijery mahita mandrakariva ny lafitsaran-javatra satria nofanina ho amin'izany izy, notarina ho amin'izany fomba fijery zany izy. Kanefa raha mafisina ihany koa maly fa tsy maintsy hoarana zany satria amin'ny alalan'ny finoana dia tsy mijanona eto amin'ny tontolo voafetra ihany zany fotom-pisainana zany fa mikendry ny mandrakizay. Marina izany satria ny mandrakizay izay omanin'Andriamanitra ho antsika no voambara tao amin'ny Jaona teo. Zao mantsy namafy toy n'inona aza ny fomba fijerin'ny olona iray, fomba fisainan'ny olona iray eto amin'ity tontolo ity, dia tsy manana fahefana sy fahamanao ho any amin'ny fiainana mandrakizay izy. Izaso ianao zany. Faraky ny voambara eo dia manomana aloha Andriamanitra, ary efa manomana an'izany amin'ny Kristy izy. Dia avy eo Kristy no tonga amboninahitra ka maka antsika. Eto zany dia voambara fa Andriamanitra ao amin'ny Kristy mihitsy, ao amin'ny fahefany sy ny hery ny mandrakizay, no entiny maka antsika miala avy eto amin'ity tontolo voafetra ity ho any amin'ilay tontolo tsy voafetra, tsy manam-petra. Fa tsy isika no misintona azy indray mankaty amin'ilay tontolo izay voafetra. Vita ny manao izany ary efa nataony. Ary eo indrindra no ilantsika n'ilay antsoina hoe tsy ambaratelo ny planin'Andriamanitra. Izay efa tsy mijanona ho tsy ambaratelo intsony moa izany, fa efa navoaka ary efa nambara ny tenin'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Meloka noho ny fidiran'ny fahotana teto amin'ity tontolo ity zaso ianao, taranak'olombelona, tsy manana vahaolana ny amin'izany isika ao amin'ny maha-olombelona antsika. Mety manana fomba fijery miabo isika satria tsara ny lalam-piofanana izay narahantsika.
mety nandray medaly volamena ary mety nahazo toerana ambony eto amin'ity tontolo voafetra ity isika, tsy miantoka ny amin'ny fiainana mandrakizay ho antsika izany. Tsy maintsy miditra eo amin'ny plano famonjena isika, de izay no manin'Andriamanitra ary manaraka ny fomba fiasany ekentsika amin'ny finoana izany. Ao amin'ny Jeremia 3:7, ny 3:30 de manamarina fa tsy manana fahaiza-manao fa famanao mendrika ho any amin'ny fiainana mandrakizay raha ny maha olombelona antsika fotsiny. Zao ny voambarany anaran'i Kristy: mahova ny hodiny va ny Etiopiana, ary ny leoparda va mahova ny sorany. Raha izany mantsy dia mahazo manao tsara koa ianareo izay efa zatra manao ratsy. Isika ny tiany tenenina am'zany. Raha milaza izy hoe ianareo, ka izasy ianao mamaky an'izany teny zany, de aoka tsy eritreritry isika hoe ianareo zany, fa za tsy ao anatiny. Fa isika zay mamaky izany dia tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe tsy afaka mahova ny hodiny amin'ny Etiopiana, ary tsy afaka mahova ny sorany ny leoparda. Tahaka antsika zay tsy afaka manana fahefana ho any amin'ny fiainana mandrakizay izay tsy voafetra, satria mbola eto amin'ny voafetra isika. Ary raha tsy te asika raha isika ilaza azy fa ny marina de zao: eto amin'ny tontolo mety maty anie isika, misy farany. Koa ataontsika ahoana moa ny anina fahefana amin'ny maha olombelona antsika fotsiny ho any amin'ilay tontolo mandrakizay nefa isika aza mety maty. Ary matoa isika mbola mahatsapa fa mety maty, de azo antoka fa mbola mpanota isika. Mila fanavotana, mila fahefana, mila famonjena avy any ivelany tenantsika. Ary izay no mazava-dehibe ilay planin'Andriamanitra. Anisan'ny mibahan-toerana sy manana ny toerana ambony indrindra ao amin'ity planin'Andriamanitra ity ny famelan-keloka, ary zay moa no loha hevitra antony ny resantsika izany ao anatin'izao fandarana izao. Ity famelan-keloka ity dia ilaintsika amin'ny fomba roa na amin'ny lafiny anankiroa zany. Voalohany ilaintsika ho atsika aloha izy io, satria ny fahotana de misy akony ary misy vokany mitambesatra eo maha olombelona antsika. Ny ilantsika azy faharoa kosa dia ho an'ny hafa. Horesahantsika ao anatin'ny fotoana fohy zany, fa ao amin'ny Luka 9:7-7, tapany faharoa de milaza toy izao amin'ny anaran'i Kristy: mamelahy dia mba havela ianareo. Misy antony matoa ny tenin'Andriamanitra masoratra masina azy mitarika atsika ho amin'ity resaka famelan-keloka ity, satria mifamatotra ao amin'ny famelan-keloka zany reo lafy anankiroa reo. Ity famelan-keloka ity zay anisan'ny fototra lehibe navelan'Andriamanitra anana ny akony manokana ao amin'ny planiny famonjena izany. Satria zao ilaintsika ity famelan-keloka ity avy amin'Andriamanitra, avy amin'ilay tsy voafetra, avy amin'ilay mandrakizay. Zany hoe famelan-keloka miainga avy amin'ny mandrakizay ho an'ilay voafetra izasy ianao. Ary mifamatotra am'zany ihany koa ny filantsika ity famelan-keloka ity ho an'ny olona. Nahoana moa ny hoe ilaintsika zany ho an'ny olona? Satria isika ihany koa de mila mamela heloka ny hafa. Ilaintsika zany tahaka ny ilan'ny olona izay avelantsika heloka. Ary zay no mahatonga ny ity famelan-keloka ity ilaina resana manokana. Fomba ampiasain'Andriamanitra amelana, hanadinoana ary anaronana ny fady sy ny taranak'olombelona mba ho tonga amin'ny fibebahana marina ity famelan-keloka ity ho any zay vonina handray azy. Misy fandrika ataon'ny fahavalon'Andriamanitra, io moa dia mazava, satria ny planin'Andriamanitra, ny drafitr'Andriamanitra dia tsy maintsy toery ny fahavalon'Andriamanitra. Izao no fandrika mantsy, satria ny tanjon'Andriamanitra zany de ahatonga ny taranak'olombelona ao amin'ny fibebahana marina tokoa, afaka amin'ny falamelohany fahotana, afaka ao amin'ny tsindry izay mahazo ny olona iray amin'ny mampanota azy, izasy ianao zany. Satria le fandrika mantsy de zao:
rehefa manota ny olona ray de tariny fahavalo izy ho amin'ny hoe fanameloa-tena efa zao avy ny fahotana vitako, zao avy ny fahadisoana teo amin'ny zatra nataoko. Raha iresaka fotsiny tsika mahakasika an'ilay antsoina hoe fomba fijery miabo eo indrindra mantsy, satria ny olona iray izay mifantoka amin'ny fahadisoana vitany dia ho tonga amin'ilay antsoina hoe fahakiviana, famoizam-po, ary ho tonga hatrany amin'ny famonoa-tena. Zany hoe izy ihany zany no manapa-kevitra amarana ny fiainany eto amin'ity tontolo voafetra ity, tontolo izay efa mitondra antsika amin'ny fahafatesana. De mbola nalefa ny melo ihany ny fanapa-kevitra satria kivy izy, tonga amin'ny famoizam-po izy no ny fahadisoana vitany. Ary zany ny tanjony fahavalon'Andriamanitra, tsy ho afaka amin'izany. Ny fomba anankiray faharoa koa nefa zay ampiasain'ny fahavalon'Andriamanitra, fandrika, fitaka, de zao manao fahadisoana ny olona ray, de zao manamary-tena izy. Zany hoe izy ihany no miezaka manarona ny fahadisoana. Ary izy ihany no miezaka manafina n'zany fahotana zany satria mihevitra izy fa rehefa voafina izany afaka manamarina ny tenany izy dia ho marina tokoa eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra, afaka andova ny fiainana mandrakizay. Ry havana malala, ny fandovana ny fiainana mandrakizay de vokatry ny asan'Andriamanitra fa tsy vokatry ny asan'ny voafetra. Oka ho tadiditsika mandrakariva izay toejahatra izay. Fandrika le izy, ary ny tena loza aza de zao. Ireo mantsy zany le antsointsika hoe extrême anankiroa, na ianao zany manamelo tena rehefa avy manao zatra tsy mety ka tsy tafarina mihitsy tsy tafajery intsony izay mety ho fanantenana de mamoy fo hatramin'ny fahafatesana. Na zany irehareana indray le fahadisoana vita satria heverina fa mety zany zahatra zany. Ny tena zava-doza de ity, efa lasa fomba fiaina sy raisina eto amin'ity tontolo voafetra ity izy io, lasa fomba fiady. Ary eto de ambara fa raha samy ady ihany de tsy ho ady tsara ny finoana mihitsy ity fandrika zay alefa amin'ny fahavalo ity ary mahazo ny olona maro. Satria inona ny zahatra miseho? Efa misy ary zany fomba fiasa zany amin'izao fotoana izao, manao hoe andeha hijery olona manao fahadisoana, ka ho tononiko ampabe maso zay fahadisoan'le olona zay am'izay tsy hitany anahy. Zava-doza zany. Tonga amin'ny fanameloana ny hafa, toe-tsaina tia manameloka ny hafa. Zany hoe le fahadisoako zany tsy ekeko fa afindrako, de davako hevitra ny amindrana azy amin'ny hafa de mihevitra fa afaka. Fandrika izany satria nahoana? Tsy hitarika ny olona ho amin'ny fiekenan'ny elony zany ary tsy hitarika ny olona ho amin'ny fibebana marina. Kanefa ny lalan'ny fibebana marina ihany no ahafahan'Andriamanitra manaiky ny olona iray voafetra ho any amin'ny tsy voafetra. Tontolo hafa mihitsy anie ny tontolo homanina ho antsika fa tsy tontolo eto marina fa mety raha ohatra ka vitantsika ny manamarina ny tenantsika, manana porofo isika de hozy ny olona hoe tena tsy diso marina ianao. Olombelona izy voafetra tsy fantany ny tena marina, de mihevitra izy fa mety sy mahomby isika eto amin'ity tontolo ity, mety ho tafavoaka zany fomba fiasa izany. Fa eo amin'ny tontolo n'Andriamanitra, ilay tontolo izay mandrakizay, dia tsy izany no tian'Andriamanitra hitarihana ny fomba fijerintsika. Ary zay no mahatonga ny famelan-keloka manana ny lanjany manokana, satria ny fomba fijery eto amin'ity tontolo ity zay efa nofitahan'ny Satana dia tsy mety intsony hiaraka amin'ny fomba fijery izay ho antsika kristianina miomana ho amin'ny fiainana mandrakizay. Fanjakan'Andriamanitra ny resaka eto, fiainana mandrakizay izay notoloran'Andriamanitra vahaolana ho an'ny taranak'olombelona, de tsy inona izany fa rehefa miditra amin'ny finoana isika de mila mino fa Andriamanitra no mamela ny fahotantsika. Ary Andriamanitra izay manaiky ny fidirantsika ny fiainana mandrakizay de tsy hoe faly amin'ny fanaovantsika fahotana, tsia, fa rehefa asehony antsika ny fahadisoana, ny maharatsy an'izany fahotana izany, tonga ao amintsika ny antsoina hoe rikorikony ny fahotana zay tsy nivokany, dia miroso amin'ilay fiekena ny eloka isika fibebahana marina tokoa. Zay efa natolotr'Andriamanitra ao antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amin'ny asan'ny apôstôly 5:5-7 de misy fanambarana fa ao amin'ny Kristy
de omena ny Israely ny famelan-keloka. Ary ho atsika izay mahatsapa fa nantsona ao amin'ny fiainana mandrakizay tahaka ny Israely zay nantsona ho ano tany Kanana dia ohatra ho atsika izany. Ary raha misy valim-bavaka eo ny eo atolotr'Andriamanitra ny olona anankiray mpanota de ny famelan-keloka, mahazo valim-bavaka eny avy hatrany satria anisan'ny fototra lehibe eo amin'ny asan'Andriamanitra ho famonjena ny taranak'olombelona izany. Zava-dehibe zany, ary eo indrindra no mahatonga atsika tsy maintsy mifampahatsiaro satria ny fahavalo mantsy dia mitady ny fomba rehetra tsy hahafahan'ny olona ho resy lahatra ny amin'ity planin'Andriamanitra ity. Am'izao fotoana izao dia volen'ny fahavalon'Andriamanitra indray ny fotom-pisainana manao hoe ny resaka famelan-keloka zany falemena zany, fa ny zavatra tokony ho ataonao de ny mijoro. Tsy mety aminao zany hoe maneho eo mason'olona hoe diso, ary tsy mety aminao koa zany hoe mifona zany. Zandrinao ve no eo anoloanao de ianao de hifona am'ireo? Ianao mpampianatra, ireo le mpianatra, de ianao ve de hifona am'ireo mpianatra ao reo? De itoizatsika ihany ny ohatra. Ianao mpivavaka, iretsy olo iretsy mbola tsy mino, de ianao ndray ve no andeha hifona amin'ny olona tsy mino? Toizatsika ihany le ohatra. Ianao mpitarika fiangonana, de fantatrareo ny fomba fiasan'ny fahavalon'Andriamanitra zay mamitaka fa eo anatrehan'Andriamanitra de mpanota avokoa ny olona rehetra ary mila famelan-keloka. Ary ny lalana tongavana am'zany dia ny fiekena ny fahotana vita. Misy fanambarana zany manao hoe tononona am'masom-baovahany izany fahotana izany, mba ahafahan'Andriamanitra miasa ka manasaraka an'izany amintsika, maha-olombelonantsika. Ao amin'ny Salamo 2:3 dia milaza izy manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny fahotana, voasarona ny fahotana. Ny mpanao salamo de nahatsapany zany fanandramana izany satria nandalovany ny ekeny ny hiditra am'ilay plany famonjena. Raha tsy resaka fotsiny any fiainan'ny Davida isika. Davida izay mpanao salamo mazava ho azy nandalo fanandramana teo amin'ny antsoina hoe karazana fahotana izay nanomboka tamin'ny fahotana iray de mitohy hatrany amin'ny fahotana ratsy, tsy misy fahotana tsaratsara kokoa moa fa maha-olombelona sy ny fomba fijery maha-olona ndraindray no misy an'izay hoe klasitsika hoe ny anona kosa mba ohatry ny azo azo ndry ohatry mba mahafatifaty kokoa ry fahotana ndry fa ty tena ratsy. Maha-olombelona atsika no misy an'izany. Fa eo amin'Andriamanitra dia tokony hibebahana avokoa ny fahotana rehetra ary ekena mba ahafahan'Andriamanitra manasaraka ny fahotana sy ny vokany eo amintsika. Satria ho any mandrakizay anie isika, tsy hijanona eto amin'ity voafetra ity isika, satria izany fahotana izany de tsy maintsy fahafatesana no hafarany. Ka raha tsy tafasaraka am'izany isika dia ho fahafatesana mandrakizay no hafarany maha-olombelona atsika. Tian'Andriamanitra ny analatsika tsy ho tratrany zany fahafatesana mandrakizay izany, fa ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany ihany koa no mahazava-dehibe ny hoe ilaintsika ho an'ny hafa izany. Zay lay lafiny faharoa zay tsy afa-misaraka amin'ity famelan-keloka ity. Raha mila izany mila izany koa ny hafa. Tahaka ny ilako an'izany eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Rehefa nanao fahadisoana tamin'olona isika dia ilaintsika ny famelana zany olona izany tahaka ny ilantsika an'izany avy amin'Andriamanitra. Ary toy izany ihany koa rehefa misy olona raha tsy mety amintsika, ny olona iray zay nahatsapa famelan-keloka marina tamin'Andriamanitra dia efa manomana sahady ho an'ny olona nanao fahadisoana taminy, manomana sahady famelan-keloka.
azonao an-tsaina ve ny fahasambarana ao anatin'izany. Misy ara karazan'olona zay efa tonga eo amintsika izy mifona sy mibebo miaiky ny elony, dia noho ny fakapanahy sy ny atao hoe mbola fitaka mahazo ny kristiana de zao hoe eny e, za moa ma-kristianina tsy maintsy mamela ny heliko ao fa tsy adiniko kosa aloha ny nataonao anana izany ary. Zany zavatra zany de fa voazana ho atsika. Satria le olona zany a na eo anatrehantsika na anatrehan'Andriamanitra de fa afaka izy. Iainany ny antsoina hoe fibebana marina. Fa isika kosa manahoana? Isika indray zany am'izay fotoana zay ohatrany hoe mitahiry an'ilay fahotana ka mikolokolo zany ao am-potsika. Anavesatra atsika anie zany ary amatotra atsika zany. Betsaka ny zavatra mety mafy mahazo atsika ataon'olona amitsika. Fa eto dia mifampahery isika. Ao anatin'ny planin'Andriamanitra dia manana toerana lehibe ny famelan-keloka. Ka raha hitanao fa mahasoa anao zany, de ampiasao zany mba hahasoa ny hafa ihany koa. Fa ny azo ambara de izao, raha manao zany ho an'ny hafa isika, de isika ihany koa no mahazo tombony am'zany. Itsika ihany koa mahatsapa fahasambarana am'zany. So de veritsika hoe maty antoka isika amin'ny fomba fijeriny zao tontolo zao. Tsia, ny olona iray zay mahatsapa fa voavela heloka izy, dia mahafinaritra azy ihany koa ny mamela ny hafa. Ary na ny fiarahamonina am'zany olona izany aza zaso ianao ny tia nambara am'zany. Ny tanjotsika de izao, eo am-piandrasana n'ilay fiainana mandrakizay, zay tsy misy fahotana, tsy misy falotona, araky ny voambaran'ny Petera voalohany, zay nivakitsika teo, ary Andriamanitra mihitsy no mandray an-tanina an'izany, dia miaina sahady ny fahasambarany ny olona voavela heloka izaso ianao. Tiako ny tondra-bavaka an'izany fanandramana izany, satria raha miresaka an'izany eto isika, ny tenako manokana aza de tsy afaka milaza hoe fa tanteraka am'izany, fa mifanentana isika satria izany indrindra no antony. Izao fiarahana mamakafaka mandinika ny soratra masina izao satria ilaintsika izany. Tahaka ny ilantsika rehetra azy, de ilain'ny hafa ihany koa zany avy amintsika. Betsaka ireo olona zay noho ny fahadisoana nataony tamintsika, tsy tsapa ny fanamela azy isika, de mety ho tonga amin'ny famoiza-po izy. Ilaintsika ny mifamela heloka. Koa andeha hoentintsika ambavaka izany. Asaiko ianao eo amin'ny toerana zay misy anao, ahatsiaro ireo toe-javatra zay tokony angataham-pamelan-keloka amin'Andriamanitra. Ary ahatsiaro ihany koa zay zavatra tokony ho avela heloka noho ny zavatra nataon'olona tamintsika. Ka iombona am'izao vavaka izao isika. Saotranao zay ray tsara indrindro zay any an-danitra. Ilay Andriamanitra zay tsy manam-petra, mandrakizay nefa vonona ny hanomana anay, voafetra, mpanota, ary manao mandrakariva fahadisoana. Manomana anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Saotranao zay ny amin'ny famelan-keloka, zay azo antoka avy aminao. Meo anay tompo ny ahay mandrakariva ampiasa ny iaina ny ady tsaran'ny finoana, mba ahafahanay mahafoy ireo fahotana malaky mahazo anay, ireo karazana fahotana zay mamikitra eo amin'ny fiainanay ka mahatonga anay mety tsy ho vonona ho amin'ny mandrakizay. Atao fanandramana mahafinaritra ho anay ny atsapana zany famelan-keloka avy aminao zany ka izarana zany ihany koa amin'ny hafa. Ataovy fifaliana ho anay ny mamela heloka ny hafa. Enina dia mitoejahatra sarotra aza. Tompo ho maha-olombelona anay dia fiaikana lehibe ho anay zany. Kanefa raisinay fanamby amin'ity fotoana ity, koa raiso ny fanoloran-tenanay. Ary ataovy mahay miaina amin'ny finoana izay, anananay fiadanam-po, eo am-piandrasana ny fanantenana mahafinaritra zay manao anay tsirairay avy. Tonoina ny vavaka ao amin'ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Ho fanandramana mahafinaritra ho atsika ny famelan-keloka na ho an'ny tenantsika zany na ho an'ny hafa, koa manome fotoana antsika indray raha mpitso toy izao
mba afahantsika miroso hatrany an-trany eo amin'ny fiomanana ao amin'ny fiainana mandrakizay, manao mandram-piona ary mirary ny fiadanan'ny tompo antsika tsirairay avy.